Federano andeha Pastora rehefa saina ampisetra zavatra rehetra zavatra safa izay tiany filazany tsara ho fa io zany Jesosy tsy angatahana akory ianao vao mitary fa tena ianao manonga izao asa masina izao dia efa tsy melika ny rahanao rehefa io zany mba homiraka no zany amitahotra sy fona zay Jesosy aminao fandehanana Pastora mba ho voatory ary na masina ny teny izay atao ary mielika eo fa amin'ny satria ny aiko izy mamelana Kristo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray sy Zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavotra ary mpanamasina anay. Mivory eto amin'ity tranonao ity zahay mba hihaino izay ilazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay mba ho sokafo ny fanainao masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao ao am-ponay hahatonga anay bebaka ny notana ataonay, ka mba inoanay ny Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitomboanay atsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Ho enoinao ane zandry Andriamanitro sy ho tanterahanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Jesu batu lampina o aruviza kanifuna imbasasa manafana iza matisi zayanzu ulutima itifu Tsini aksi zayata mahatu nididina Tsini hazu tuampu numahazu manadi Tsini ranu masuna numafatrusana Tinu niza sadi beni eluka ripiaru leibe Jesotu pumamunde famiaki namina izai panumpuna Amina raufakiza arirai yakata baiseu amina Jesovatu lampina o aruviza. Ry fiangonana malala izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotraka mahafohy azy no azo famindram-po. Koa raha miaiky ny fahotantsika isika, Andriamanitra dia matoky sy marina ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy. Noho izany ary dia aoka nety tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra Ray tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay eo, masina ianao ka mankala ny ratsy rehetra. Indreto izay mpanota mahantra manetry tena sy miaiky ny fahatosonay sy ny elokay rehetra eto anatrehanao, nandova ota sy eloko izay, sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy ho elona mandrakizay, nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
ry Andriamanitra raibe famindram-po izay nanolotra ny zanako lahy tokony ho faty isolo anay mamindra-fo aminay ary no ny anarany dia mamelany fahotany rehetra ary ampitombo amin'ny alala ny fananao masiny ny fahalalanay marinanao sy ny sitraponao ary ny fanoavana marina ny teninao mba ho tonga amin'ny fahasambarana mandrakizay izay no ny fahasoavanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay amen. Ry Andriamanitra tompo ray ao an-danitra ho mamindra voamina ry Jesosy tompo mpamonjy izao tontolo izao mamindra voamina rehefa nay masina tompo ray mpampiononao mamindra voamina. Misaotra ny ray izay nampamendrika atsika anana anjara milovan'ny olona masina eo mazava sady naafaka atsika tamin'ny fahefany maizina ka namindra atsika ho amin'ny fanjakany zanany malalany izay ananantsika fanavotana dia ny famelana ny elontsika. Voninahitra-ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ry fiadanana ho ety ambony ny tany aminy olona ankasitrahany ho aminareo any eny tompo ary ho amin'ny fanahina. Aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompo rainay any an-danitro mangataka aminao izay mba hanjakanao sotapahanao amin'ny alalan'ny fananao masina ny foninay hitoeranay amin'ny fahatahorana anao mandrakariva mba tsy hantokafanay tena fa mba ho henonay sy ho raisinay amin'ny fomarina ny teninao ary mba ho amasininay tokoa ny andro alahady mba hanamasina ny teninao anay koa areoko izay atoky an'i Jesosy Kristy zanakao ary anaiky azy irery ho fanamarinana anay mba hitombonay amin'ny fitondrantena tsara araka ny teninao hiarovanay tena amin'ny fahatafitinana rehetra mandra-pahatsara anay ny fiainana mandrakizay mialalany zanako malalanao dia Jesosy Kristy tomponay izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aokorentsika riavana ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra amin'izao Alahady fa 7 manaraka ny Trinite izao dia izay ao amin'ny bokon'ny Samuela voalohany toko 2 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10 ary ny 2 kosa dia izay ho hitantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Galatiana toko 5 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 14 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hana ny vavaka ka nanao hoe ny foko ravoravo amin'i Jehova, ny tandroko voasandatra amin'i Jehova, ny vavako misokatra hamaly ny fahavaloko, fa mifaly amin'ny famonjenao aho. Tsy misy masina tahaka an'i Jehova, fa tsy misy afa-tsy ianao, ary tsy misy vatolampy tahaka an'Andriamantsika. Aza dia mahery miteny avinavina, ary aoka tsy aleoko ny vavanareo ny fireharehana, fa Jehova no Andriamanitry ny fahalalana, ary izy no mandanja ny asa.
tapaka ny tsipika ny olo-mahery, ary izay miala ho reraka dia sikinana hery. Mikarama mofo ny voky, ary mianina kosa ny noana. Ny momba miteraka fito, ary ny malemy kosa ny maro anaka, ary miha malemy ny maro anaka. Jehovah no mahafaty sy mahavelona, izy no mampidina ho any amin'ny fiainan-tsy hita ary mampitsangana. Jehovah no mampalahelo sy mampanankarena, izy no mampietry sy mampisandratra. Izy no manangana ny malahelo ho afaka amin'ny vovoka, ary manandratra ny mahantra hiala eo amin'ny zezika, mba hampiara mitoetra azy eo amin'ny mpanapaka ka hampandova azy ny sezam-boninahitra. Fa an Jehovah ny andrin'ny tany, ary izany no ametrahany izao tontolo izao. Ny tongotry ny olo-masiny dia tandremany, fa ny ratsy fanahy kosa ampangininy any amin'ny maizina. Fa tsy amin'ny hery no andresen'ny olona, ho torotoro izay miady amin'ny Jehovah. Any an-danitra izy no ampikotrokorana hamely azy. Jehovah hitsara ny vazan-tany, ary izy hanome hery ny mpanjakany sy hanandratra ny tandroky ny voaosiny. Ho amin'ny fahafahana no nanafahany Kristy antsika, ka tomoera tsara fa aza mety hozongozon'ny sioga fanandevozana intsony. Indro izao Paoly milaza aminareo fa raha mety ho firana ianareo dia tsy asoanareo na dia ankely akory aza Kristy. Ary lazaiko marina indray amin'ny olona manaiky ho firana rehetra, fampitrosa tsy maintsy mankatoho ny lalàna rehetra izy, dia tafasaraka amin'ny Kristy ianareo na aiza izay mitady ho amarinina amin'ny lalàna. Efa lavo ny ala tamin'ny fahasoavana ianareo, fa izahay amin'ny fanahy sy noho ny finoana dia miandro ny fanantenana ny fahamarinana. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana, fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Ianareo ny azakazaka tsara, iza no nisakana anareo tsy hanaiky ny marina. Izany fitaomana izany dia tsy avy amin'ilay miantso anareo. Ny masirasira kely dia mahatonga ny vongana rehetra ho masirasira avokoa. Izao matoka ianareo ao amin'ny Tompo, fa tsy isaina zavatra hafa akory ianareo, fa ilay mampitabataba anareo no hiara-ny famelonana nazovy izy. Fa izao ry rahalahy, raha mbola mitory ny famorana ihany, nahoana aho no mbola enjehina, dia afaka tokoa ny fahatafotohinana noho ny azo fijaliana. Engany ka hiesotra aza izay mampitabataba anareo, fa efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo ry rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo hanaraka ny nofo izany fahafahana izany, fa mifampanimpoa amin'ny fitiavana, fa tanteraka amin'ny teny iray ihany lalàna rehetra, dia izao tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Amen. Panavotrao ny olo-mantra fahiny, ny rofiny be ny sento ny fo, naleo fahasoavany riny, tsy mety ho sasatra iana, tsy nisy nona vilakory, fa samy nandra ny ndafona, karavony olona ory, manantonana ibe indafo, ny olo-mantrany, fa be si rerakapo, karaisona wankehitio, ny mati ume no aina vava, ny sasatra piada.
Avisiana no isini ulunakua Aitanivu ninaita Rizuki mala natsitua. aoka ho rentsika indray zao ry havana ny filazan'ny tsaramasina zay voasoratra ao amin'ny lioka toko fahaefatra ambin'ny folo. Lioka toko fahaefatra ambin'ny folo. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahiraika ambin'ny folo zay manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha niditra mba hinana tao an-tranon'olona anankiray amin'ny fariseo izy tamin'ny sabata dia nizahataratra azy ireo. Ary indro nisy olona manondrano anankiray teo anatrehany. Jesosy namaly ka nanao tamin'ilay mpahay lalàna sy ny fariseo hoe mety va ny manasitrana amin'ny sabata sa tsia fa tsy niteny ireo. Ary izy nanendry ilay marary dia nahasitrana azy ka nandefa azy andeha. Ary izy nanao tamin'ireo hoe iza moa aminareo raha manana boriky na omby latsaka ao an-davaka fatsakana no tsy apakatra azy miaraka amin'izay na dia amin'ny andro sabata aza. Tsy nahavaliny amin'izany zavatra izany izy fa Jesosy nanao fanoharana tamin'izay nasaina raha nahita azy nifidy ny fitoerana aloha ka nanao taminy hoe raha misy maka anao any amin'ny fampakaram-bady aza mipetraka eo amin'ny fitoerana aloha fa ndao isy olona nalaina izay mihaja kokoa noho ianao ary ho avy izay nanasanao sizy ka ilaza aminao hoe omeo toerana io olona io dia homenatra ianao ka hifindra ho any amin'ny fitoerana aoriana indrindra. Fa raha misy manasanao mandehana ka mipetraha eo amin'ny fitoerana aoriana indrindra ary rehefa tonga ilay nanasanao dia mahazo manao aminao hoe ry sakaiza mandrosoa etsy alohaloha kokoa dia azo aja eo mason'izay rehetra miara-mipetraka mihinana aminao ianao. Fa izay rehetra manandra-tena no ahetry ary izay manetry tena no asandratra. Amen. Isaorana any eny Tompo no ny filaza tsara. Aoka isika hiaraka anaiky sy anambara ny finoany ambonantsika amin'ny fiangonana kristiana rehetra manerana izao tontolo izao araky ny fanekem-pinoana apôstôlika. Mihina amin'Andriamanitra ray sy tomponao ny lanitra sy ny tany ary miniko Jesy Kristy tanylay tokony atombontsody izay nitoritorona tamin'ny fanahy masina nateriko Maria Virjiny nijaly raha nanapaka Ponto Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka kavan'Andriamanitra ray sy avy any no hevin'ny tsara ny velona sy ny maty. Ny fanahy masina ny fiangonana masina manerana izao ny fimbonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ny fokomba umuranarina toy ny aliza zakely tsotra sady marina tsy mialona tsy maritra fa manao ny sitraka tsy mialona tsy maritra fa manao ny sitraka sajaka tsy de ifiliza iomena wayani ni uazuku wampitsudi lankini namina kuatsima na
Tsima iau fe faniatuana zaza Tsima arutena fa miankina mindra Tsima eri Tsima endria Ritsimai mande iananu rakyutia rakyubefaripu iananu rakyutia rakyubefaripu. Akivavaka isika ry havana sotranao zay Andriamanitra ray eo fa nanome anay tokoa an Jesosy ho tonga olona ianao ary anangana ny fanjakanao amin'ny alalan'ny fahafatesany ka ny fahafatesana no azonay famelan-keloka satria tanterany zay zavatra takinao dia ny fitsaranao ny olona mpanota ka nanameloanao azy amin'ny fahafatesana Jesosy zay nisoloanay no nahatanteraka izany ary ny famendrehany no azonay famelan-keloka ka dia misaotra indrindra Andriamanitra ary mbola misaotra anao koa izahay fa asainao miditra ary menao toky fa afaka miditra ary tena atao aminao hiditra amin'izany fanjakany lanitra eto an-tany zany ary rahatra izay raha maharitra ao anatin'izany zay manome toky anay ianao fa ho azonay tokoa fanjakana dia hiditra ao amin'ny fanjakam-boninahitra ao izay ka io zay mba ho tezainao amin'izao teny izao ka hibebaka raha tsy mifanaraka amin'ny fepetra takinao ao amin'ny fanjakany lanitra fa avao zay fa namaso tazomy amin'ny fitandremana ny teny sy indrindra ny fanekena ny feonao mibitsika aminay ny anaranao Jesosy no angatana izany amen. Ten'Andriamanitra zay omeny antsika androany ry havana dia zay eo amin'ny filazany tsara araka amin'ny Matio toko 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7 amin'izao Alahady 7:20 manaraka ny Trinite izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany oro zany dia nakeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe iza moa no lehibe indrindra amin'ny fanjakany lanitra fa Jesosy niantso zazakely anankiray akeo aminy dia nametraka azy teo afovoany ka nanao hoe lazaiko aminareo marina tokoa raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra ao amin'ny fanjakany lanitra mihitsy ianareo. Koa nazovy no anetry tena tahaka ity zazakely ity dia izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakany lanitra ary nazovy no andraiziny izy zazakely anankiray aza tahaka itony no ny anarako dia mandray ahy fa nazovy hanafitohana na dia iray aza amin'ireny madinika mino ahy ireny dia tsara lavitra ho azy raha anatonana vato lehibe fikisoam-bary ny voziny ka lentika any amin'ny ranomasina lalina izy loza n'izao tontolo izao noho ny fahatafitoinana fa tsy maintsy ho avy ny fahatafitoinana nefa lozan'izay olona mahatonga ny fahatafitoinana. Ray maso manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tomontsika. Amen. Ry havana malala amin'izao Alahady 7:20 manaraka ny Trinite izao dia ndeha ho jerentsika ny fitohizan'ny afatry ny teny tamin'ny heriny sy zay tohizany amin'izao teny izao. Ny fitohizany dia izao ry havana raha foezina Marta sy Maria tena tsy nino ny tenin' Jesosy na dia nanitrikitrika mafy ara Jesosy
fa raha mino ianao de ho hitanao ny voninahitra Andriamanitra dia zany fandresen-dahatra an' Jesosy zany no nampitomany azy indrindra araky ny voalaza tamin'ny heriny. Io no mafy nampitomany azy satria tsy netiny ino ny teny. Ity teniny Jesosy ity de tenin'Andriamanitra velona. Jesosy zay ilay Andriamanitra tahaka n'Andriamanitra ray ny mahafaty sy mahavelona ka nampitomany azy zany. Tao ihany ny alahelo ny Lazarosy zay tsara fandray azy indrindra nalahelo an'reto anabavin'ny Lazarosy zay nitomany fatratra noho ny namoizany ny anadahany. Fa izay mampitomany an' Jesosy koa mandrak'androany isika zay miaino ny tenin'Andriamanitra ho famonjena antsika amin'ny tsy finoana dia isika indrindra mivatana n'izao teny zao mba ho velona, fa zany ny tena fahavelomana ireny Jesosy indrindra. Velona ny finoana izay tsy nisy na nisy ihany kely tahaka ny eny-maritra mino ihany fa hitsangana izy amin'ny andro farany nefa maty tahaka ny tsy misy indray zany. Ry havana malala mazava ny toy fa sady velona Lazarosy noho ny fahatanterahany tenin' Jesosy zany, fa tsy velombelona ho azy na nahatsangana ny tenany tamin'ny maty Lazarosy, fa noho ny fameloman' Jesosy an'i Lazarosy sy ny famelomany ny finoany Marta sy Maria. Ny antony de tsotra araky ny toy ny tantara ao amin'ny jaona 1:12 maro no nino fa ny sasany kosa ny nitsino fa nametraka an' Jesosy ho mpanao fahagagana ihany fa tsy Andriamanitra. Ity tenin'Andriamanitra ity ary mahatonga ny toy ny tantara fa ny tenin'Andriamanitra no tiany Jesosy hanjaka ao amin'ny fiainantsika ary zany tenin'Andriamanitra manjaka ao amin'ny fotsika lalina ao fa tsy henona fotsiny nefa tsy tanterahana. Izany tenin'Andriamanitra manjaka ao amin'ny folotsika lalina ao zay no ataon'ny tompo eto hoe fanjakan'ny lanitra. Io ny fanjakan'ny lanitra voalohany na antson'ny fampianarana loterana hoe fanjakam-pahasoavana. Fahasoavana no entiny satria mamelona ny finoana f'Andriamanitra de ten'Andriamanitra ary ny teniny satria Andriamanitra izy mahasoa atsika, tsara ho atsika ny teniny fa tsara noho ny teniny koa Andriamanitra zay tia atsika honena atsika. Zany ny fanjakam-pahasoavana na fanjakan'ny lanitra voalohany zay tiany Jesosy hidira atsika ary rehefa miditra ao isika dia tiany haritra ao ary rehefa maharitra ao isika de ho tonga any amin'ilay fanjakan'ny lanitra toyiny de ny fanjakam-boninahiny voninahitry Jesosy zay ahitanao zany voninahitra amin'ny masonao dia ny maso tsy ara-panahy intsony fa ny maso lay tenanao zay natsangana hatsangana amin'ny maty. Koa ankehitriny nikendreny Jesosy amintsika de izao raha te hiditra amin'ny fanjakam-boninahitra tsy izay lehibe ihany no asahiran-tsainantsika fa izay miditra any amin'ny fanjakam-boninahitra de efa zava-dehibe zany. Zava-dehibe na misy grady aza ao ny miditra amin'ny fanjakan'ny-boninahitra zay farany de io zava-dehibe fa tsy ho tafiditrany isika raha tsy miditra eto amin'ity fanjakan'ny lanitra zay aoron'i Jesosy. Ao ny fiangonana misy ny teny sy ny sakramety fa izany fanjakam-pahasoavana zay fanjakan'ny lanitra eto an-tany zany dia fanjakan'ny teniny ao am-ponao tiany hidirany. Io ary ny resaka voalohany, ahoana no hidiranao ao, azo hidirana ve ao, mora ve ny fidiranao miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tafiditra Marta sy Maria satria nanaiky ho velomy ny finoana ka tsy ny fahaveloman'ny Lazarosy ihany no ifaliany fa ny banjina an' Jesosy izy nahita an' Jesosy ho Andriamanitra ary iny tenin' Jesosy de mahery noho ny fahafatesany
zany fitiavan' jesosy amin'ny marta sy maria mamelona ny fahalalany an' jesosy zany misarobidy indrindra zay tokony ananatsika. Tafiditra izy tsy nireare izy anefa na ny avinavina tamin'reto olona zay namangy azy ka nytenenany manakory no ahitanareo an'izao voninahitra izao. Fa isika malagasy rehefa ben'ny olona amin'ny fandevenany de hoy isika hoe misaotra amin'ny fanatrehanareo fa tsara levenana amin'ny maty ary eny-boninahitra ny velona. Fa raha ny any marta sy maria kosa indrindra lazarosy misaotra amin'ny fanatrehanao jesosy eo fa ny maty najanganao ary zahay zay tsy nino anao lasa mino anao, lasa mahay anao, mahalala anao am'izay ka manatona anao, manaiky anjakanao zay manomboka izao satria tafiditra noho ny finoana sy ny fibebahana ny am'izay tsy ninonay anao. Zany no zava-dehibe nahazo ny finoana ny tenin' Jesosy. Hitany tao am' Jesosy ny voninahitr'Andriamanitra zay mahafaty sy mahavelona sady tompony lanitra dia ny lanitry ny lanitra. Rehefa nino anefa de mitohy ny raharaha, ny fitohizan-draharaha dia manamarina am'izay Andriamanitra fa nino izay nirahany Maria sy Marta ary Lazarosy ary ny jiosy maromaro tamin'izay nanatrika no amarininy navelany ny elony Marta sy Maria navelany. Ary rehefa navelany de misy voa, misy ateraky zany fahamarinana noho ny famelan-keloka zany. Inona ny tohin'izany? Ny tohin'izany de ity nanolo tena ho an'i Jesosy Maria sy Marta ary indrindra Lazarosy. Inona ny fanoloran-tenan'izy ireo? Ny fanoloran-tenan'izy ireo de nilaza Jesosy fa andeha ho an'i Jerosalema hombona ho lavin'ny olona ho faty ary hitsangana amin'ny maty. Hainy Marta sy Maria nidika ny fahafatesan'i Jesosy zay tsy maintsy hatrehiny. Andaly fahafatesana ratsy noho ny an'i Lazarosy fa tsy mba maty naretina fa maty noho ny fahotana. De ny fahotan'ny olona Jesosy nanaiky hiaraka amin'i Jesosy Marta sy Maria ary Lazarosy. Lasa mpanompon'Andriamanitra am'izay fa tsy mpanompon'ny ota dia ny tsy finoana. Manana ny vokatry ny fahamarinana izy, makany amin'ny fahamasinany. Ny atao hoe masina dia manolo tena ho voatokana ho an'Andriamanitra irery ihany mba hahazoana fiainana mandrakizay. Zany no tohan'izao tantara zao ka mahatonga ny fahamarinany teny zay nolazain'i Paoly eo amin'ny Romanina 9:9 andininy 2:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny rehefa natao ho afaka tamin'io tenareo de efa tonga mpanompon'Andriamanitra de manana ny vokatrareo amin'ny fahamasinany ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Lasa nanana fiainana mandrakizay izy telo menadasy ireo jisonino. Tsy mba nandahany Jesosy ho mpanjaka rehefa nilaza ho mpanjaka teo anatrehan'i Pilato Jesosy, Maria sy Marta ary Lazarosy kosa dia tsy mba nandaha fa nanaiky hoe mpanjakako na dia andaly fahafatesana ary nokony fahamarinany teny fahorinan'izay fahafatesany de hitsangana amin'ny maty. Izany koa ny tao n'Andriamanitra anao androany amin'ny alalan'izao tantara sy teniny Matio zao. Mila miova tahaka ny zazakely depara zero na miainga amin'ny fiainganandray tahaka amin'ny Marta sy Maria ary Lazarosy ny fiainantsika. Mila miditra ao amin'ny fanjakan'ny Jesosy de ny fanjakà pasoavana. Petera ry havana de efa tafiditra tamin'izany ary nahazo toerana ambony ho ny tantara satria nomena azy ny lakileny vavadiny lanitra kanefa tsy nitana mafy ilay tenin' Jesosy de milaza ny azo fijaliany tsy ninony
ary tsy nekeny nijalian' jesosy indrina ny hahafatesany dia lasa nataon' jesosy hivelany ray izy. Efa tafiditra dia nivoaka indray. Aza mba ao anisan'ny tahaka an'izany efa ato am-piangonana, efa nandray ny tenin'Andriamanitra marina, indrindra marina na dia amin'ny fahoriana lalovana azy dia mivoaka. Aza mba anao tahaka ny jiosy koa zay mihevitra fa ampidirany fanjakany lanitra eto an-tany ny mahataranaka Abrahama azy. Resaka ara-nofo zany, ary mamingavinga ny tsy taranaka ara-nofony Abrahama zany, nefa ambaran' Jesosy fa tonga olona izy, tonga nofo izy mba hamonjy ny olon-drehetra izao tontolo izao. Inona ary ny tokony ho teny ataonao mba hidiranao amin'izany fanjakany lanitra eto an-tany zany? Inona no teny? Dia zao no tokony ataonao. Inona no tokony ataoko andovako ny fiainana mandrakizay, tahaka n'ilay zatovolahy zay nangataka mafy mba ho atoron' Jesosy zany. Mamaly amin'ity teny ity Jesosy ka manao aminao hoe aoka hanaiky ho afahany amin'ny tsy finoana, aoka hanaiky ho afahany amin'ny tsy finoana. Fa asan' Jesosy zany hitany tsy finoanao, hitany koa ny finoana kely anananao tahaka ny finoana zay nananan'ny Marta, fa tsy hisy afaka anao amin'io fa Jesosy irery ihany, amin'ny alalan'ny teniny sy ny fanahy masina zay miaso amin'ny fanjakan'Andriamanitra no manafaka izany. Afahany zany dia mahatsiaro gadra aloha, fa ny olona tsy manaiky afahany dia milaza fa tsy gadra izy. Ny olona tsy manaiky afahany dia milaza fa gadra ihany izy fa mahay manafaka ny tenany. Zany no fahendren'olombelona sy fiavinavonany zay esorina aminao mba ho tonga tahaka ny zazakely ianao, ka hiankina tsara amin'ny fanafahan' Jesosy. Fa ho ny teny ao amin'ny Galatiana 5:1, ho amin'ny fahafana no nanafahan Kristy antsika, afaka minona moa reto mahagadra antsika ry havana malalana, afaka amin'ny fahaverezana. Very isika na dia tonga ao am-piangonana ihany, kanefa eo ambany lalàna sy ny fitsipika, ny famorana, ny sabata, ny fady-sakafo, tahaka an'izay tantaraina ao amin'ny Luka teo amin'ny filazany tsara teo. Raha izany no ao am-potsika, satria isika mihevitra mahatanteraka, ary efa tanteraka ny nanaovana famorana ny jiosy raha feno 7 andro izy. Maika moa fa isika efa vita batisy, efa tanteraka tokoa taminao zany. Maika moa fa azotonao amin'ny fifadinao amin'ny zavatra tsy atao amin'ny andro alahady zay sabatatsika, na ny fifadinao dia ny fifadiany jiosy, fifadiana sakafo. Raha izany no ataony jiosy sy mety ataonao dia milaza ianao fa afaka manatanteraka zay lazay ny tenin'Andriamanitra, kanefa zany rehetra izany dia tsy inona fa tsy mahatanteraka ny lalàna moraly zay lazay ny didy folo isika, fa na dia diso amin'ireo azy ry isika dia diso amin'izy rehetra. Ary na dia mahatanteraka ny lalàna seremonialy, ny fady sakafo, ny fanajana, ny fombafomba-pivavahana rehetra, tsy zany ny tadiavin'Andriamanitra, fa efa noravahan' Jesosy zany. Fa manjary fireharehana ara-panahy eo anatrehany zany fa tsy mba fanetretena. Ary rehefa tsy manetrotena isika dia tsy omby ny avinavim-potsika zay hotatsika ny vavahady ny lanitra. Noho zany ry havana, mangatao sotraniny ho afahany amin'ny alalan'ny anomezana anao fibebahana, fiaikeikeloka fa diso ianao, ary ny finoanao fa mamela ny helikao Andriamanitra. Fa rehefa mamela ny helikao izy ka manaiky atao batisy ianao dia ho tafiditra ao amin'ny fanjakany lanitra. Zao anefa ny tohiny, rehefa tafiditra ao mety mivoaka raha tsy mitandrina tsara, fa nikendren'i Jesosy tafiditra ao fa tsy mivoaka. Inona no ataontsika? Isika tena no manana olana. Teo voalohany ato am-piangonana
atao amin'ny fanjakam-pahasoavana. Dia ho hitanao tsara ny fakam-panana azy ho any Andrea no voalohany vao antso ho mpianatry Jesosy. Maka fanahy azy zany, raha misy zay ho lehibe dia zay voalohany tokony lehibe. Hitanao indray ny fanandratan' Jesosy amin'ny Petera, raha ny amin'ny nanomezany azy ny fanalahidin'ny lanitra, dia irehare izy raha misy zay ho lehibe dia izany ho lehibe ato. Fa ho hitanao koa ny any Jodasy fa ny fisainan'ny olona zay manana amin'ny poketra ny tompon'ny fahefana, io ny voalohany. Ho hitanao koa ny ampim-pony jaona zay nahita fitita amin'i Jesosy ka nasainy ho eo antratra amin'ny mandrakariva. Mety hiteny koa izy amin'ny fakapanahy mahazo azy hoe izaho no tena tian'i Jesosy, zay tena tiany lehibe indrindra ato. Inona no eritreritrao? Fa tsy lavitra an'ireo ny anao, fa mieritreritra Jesosy dia mila miaina ao anatin'izany fanjakam-pahasoavana zany isika. Ny fiainana an'izany dia mbola tahaka ny teo ihany, aoko tahaka ny zazakely, aoko tahaka ny zazakely. Inona no tian'i Jesosy ambara? Ateraka vaovao tahaka amin'ny Maria sy Marta ary Lazarosy, na dia nihaino tenin'Andriamanitra ihany ary Maria, na dia nahitsy ny Jesosy ihany Marta tamin'ny fiahiahiny amin'ny fikarakarana an'i Jesosy mba hikatsaka ilay anjara voalohany, dia miverina amin'ny voalohany. Inona le atao hoe manana toetra ny zazakely? Manaiky hiala amin'ny olona natioraly. Inona ny olona natioraly? Lay olona mpanota kejain'ny fahotana, io ialana io. Manafaka Jesosy fa misy anjara ao aminao manaiky hevitra fa mpanota ary manaiky ho afahana, ka manaiky hahafoy zay fiheverana zo mendrika ho atsika, mendrika ho atsika. Ary io tsiriritiny ankizy kely ao amintsika, tsy ho lehibe tahaka an'io lehibe io angah, fa rehefa lehibe aho dia mba hisitraka ny zoako amin'ny mahalehibe aho, fa mbola kely aho ankehitriny. Zany ny sakan-jaza zany. Ny zazakely tantanana mandrakariva, fahanana mandrakariva, tsy mahazo mifidy, nefa io ny takinira faharoa amin'ny 500 zay no irahantsika teo. Na aoka ny safidinao, ovay ny foko mba izay irinao no ataoko Jesosy eo. Miala amin'ny fiheverana ho matoky, fa ianao no ambony any amin'ny fanjakam-boninahitra. Zany koa dia tena lasa lavitra ao amin'ny fiainantsika, ka ny tena zazakely ao amin'ny fiainana dia ny fiainan'ny lanitra eto amin'ity tany ity tsy mihevitra izany, fa zay heverina dia ny aretana atao amin'ny fanjakam-pahasoavana eto an-tany. Fa raha azo antoka ny faharetanao dia ho tonga any tokoa anao, mahalala zay asoanao Jesosy tompony. Noho izany ry havana, izay miaina ka tiana haharitra ao amin'ny fanjakam-pahasoavana eto an-tany, manoloana ny hafa dia tsy mba mihevitra ho manandanja akory izy, fa manaja ny hafa. Manoloana ny sitrapony sy ny faniriana dia tsy manaraka izany izy, fa ny eritreritry ny ray, ny fampianaran'i Jesosy, ny feon'ny fanahy masina no enony tahaka ny zaza menony feon'ny rainy, ary makasitraka amin'izay tantanan'ny rainy, manaiky izay ampianaran'i Jesosy ilay mpampianatra. Zany no izy. Azany rehetra zany dia tsy mba atao amin'ny fiatsaram-belatsia, fa ny zaza tsy mba miatsara velatsia. Manam-pahendrena ka hitoetra ho mpanompo, manaiky hanoa fa tsy mitomany ho voalohany. Mifaly amin'ny fitantanan'ny ray, mifaly amin'izay tantanan'ny ray, na antra na anakarena, na alaza na ho aratsiana azy. Zany no fiovahan-toetsaina takina aminao ao amin'ny fiainana ny fanjakam-pahasoavana dia ho tahaka ny zaza. Misy koa zay avy amin'ny hafa tandremanao, fa tsy ho zaza amin'ny fahalalana ianao, ka naiky ailangilany sy ampitambolomboleny ny rivotry ny fampianarana samy hafa rehetra amin'ny saim-petsa ataon'ny olona sy ny fiendreny ahatanteraky ny hevitry ny famitahana, zay lazaina ara-baky teny ao amin'ny Efesianina 4:,
ny 14 fa na dia zaza aza dia tsy mba zaza amin'ny fahalalana an' jesosy tahaka amin'ny Marisy Marta ary Lazarosy rehefa nahitany olona hoe omboy zany ny demokrasia nanombona an' jesosy dia nijoro tsara mangina hoe tsy anaraka ny feon'ny olona zay ao ilangilan'izany fiteny zany. Ny faharoa, tsy manaiky hovitahan'ny mpisandoka zay misandoka Andriamanitra eo amin'ny fiainany amin'ity fiainany ity. Ary indrindra izay takina dia tsy ho avy aminy mihitsy no hiteraka fahatafitohinana na ny maso, na ny tanana, na ny tongony araka ny toyan'ity texte ity, fa zany koa ny tsy hahatongavana ka any amin'ny fanjakam-boninahitra satria eto amin'ny tany eto dia izy tenany mihitsy no tsy mahasakana ny fakapanahy fa satry n'io tanana io anao ratsy, satry n'io tongotra io amaly faty, fa hana tsy mba namaly faty any rafivaviny penina zay voalaza ny Samoela voalohany toko faharoa teo, fa ny faliny kosa dia fampianarana. Inona ny fampianarana lazainy hana? Ny famonjena mba horeny penina rahavaviny zany fa tsy sanatry nankalany ity rahavaviny ity. Ary ny tena tadiaviny dia lasa martiora ny fiainany tahaka an'izay nataony hana hoe raha ohatra ka omenao zaza dia atolotro hanompo an' Jesosy ilay nomenao Andriamanitra dia tsy iza Samoela zany. Ka rehefa tanteraka nahazony any Samoela dia natolony ho an'Andriamanitra, zany natao hoe fiainana martiora. Mitovy tahaka ny momba ihany izy, miteraka ihany fa natao fanatitra an' Jehova, zany ny fiainana ao amin'ny fanjakam-pahasoavana eto, ary zay maharitra amin'izany no andova ny fahasambarana dia ilay fiainana mandrakizay. Tandremo ary ry havana, sao latsaka amin'ny fahotany isika. Ny fahotany eto dia ny tsy fitoerantsika amin'ny tenin'Andriamanitra tandremo, fa mahavery ilay fiainana mandrakizay zay efa azosika ao amin'izao fanjakam-pahasoavana zao. Fa mifikira amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Amen. Tintsika malagasy ny fomban-drazana mivavaka mimaty satria hoe mitay hatao ny famadiana lanina ny arena ny tsy manao tsy nina hoe tsy ampifahindena ambaramina izao amio izao io avelao mamitakana fanirazana tsy mitany takatokoa ny hevitra toy izao manompo roa tsy mety miaraka Jesosy sy ny arena ampiarany olona
kayo anao natuluniran niya nabutan na ni Malagasiyo Hanagay kasanao Panabawana Aniura metanau Dewa faka Sinirazana Jesus ireriani no ibafao Nirazana nami volare Jesus ireriani no ibafao Chers fidèles, notre sermon en ce dimanche 17e après la Sainte Trinité, notre texte de sermon se trouve à Matthieu chapitre 18, versets 1 à 7, au nom de Jésus-Christ. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus appela un enfant, le plaça devant eux et dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse et devient comme cet enfant. Et l'homme qui reçoit un enfant comme celui-ci à cause de moi me reçoit moi-même. Celui qui fait tomber dans le péché un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le noie au fond de la mer. Quel malheur pour le monde qu'il y ait des faits qui entraînent les hommes à pécher. Il y aura de tels faits, mais malheur à l'homme qui en est la cause. Saint-Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est notre justice. Amen. Chers fidèles auditeurs, que la grâce de Jésus soit toujours avec vous. Amen. Dans notre monde, où la fierté des êtres humains pécheurs et les attitudes associées façonnent notre environnement, il y en a vraiment, le royaume des cieux. Ici, le royaume des cieux, comme dit notre enseignement luthérien, dans notre vie terrestre et dans notre cœur même, il est dit que ce royaume est le royaume de la grâce de Jésus. Jésus est désormais au ciel, mais c'est aussi réel qu'il est sur la terre. Et tout le monde, comme les disciples, veulent savoir qui est le plus grand au ciel. La vraie réponse, c'est pas nous, mais c'est Dieu. Mais qui est le prochain grand au royaume des cieux? La réponse de Jésus, après Dieu,
Jésus et le Saint-Esprit, c'est celui qui aime l'humilité ici-bas comme un enfant, et qui est prêt à entrer dans ce royaume sur la terre, le royaume de la grâce. Ainsi, par le baptême et aussi par la foi en Jésus et ses actes salvatrices, nous sommes le peuple de ce royaume, même ses enfants. Nous sommes dans ce royaume sur la terre. Si et seulement si nous permettons à sa parole et à la voix du Saint-Esprit de régner dans nos cœurs, ou nos pensées les plus profondes, que nos cœurs ne soient pas séparés de la parole de Dieu. Ce qu'on appelle le royaume de la grâce, de Jésus qui nous sauve du royaume du péché. Nos cœurs ont été le royaume du péché. Et le gage de la péché, c'est la culpabilité de la mort qui nous fait périr. Mais les humbles sont ceux qui acceptent le règne de Jésus, le roi des cieux. Et ainsi, il en est aussi la porte d'entrée et le seul moyen d'entrer dans ce royaume de grâce, c'est la repentance. Ainsi, la première chose qui est requise dans ce sermon, c'est d'entrer dans ce royaume de grâce. Marie et Marthe et Lazare, quand Jésus l'a ressuscité, ils les ont fait libres de leur incrédulité en Jésus, qui s'est déclaré être la résurrection et la vie, le Seigneur des cieux. Ainsi, il a ravivé la foi de Marie et Marthe. La foi de Marie et Marthe a été morte, ou peu, comme on dit, Marthe, Lazare va être ressuscité au dernier jour. Comme Jésus l'a fait libérer de cette incrédulité, elles sont tous, Marie et Marthe, ainsi que Lazare, ils sont tous justifiés par leur foi. Dieu leur a donné le pardon des péchés, de l'incrédulité. Mais cette justification par la foi a des fruits. Quel est le fruit de cette justification? Le fruit de cette justification est toujours l'humilité, l'abaissement. Ceux qui reçoivent la justification de la vraie foi devient comme un petit enfant. Être introduit dans le royaume de grâce, c'est de vivre par la suite, vivre l'humilité durant sa vie terrestre. Et après sa vie terrestre, sa fin est la vie éternelle. C'est-à-dire être gouvernable, être guidé, accepter la parole du royaume sur la terre comme un navire dirigé par le gouvernail. Comme on dit le chapitre Romains, chapitre 6, verset 22, au nom de Jésus-Christ. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus serviteurs de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et à la fin
la vie éternelle. C'est vous-même qui êtes invités aujourd'hui à entrer dans ce royaume des cieux sur la terre. Pour ce faire, ne pensez pas comme les Juifs qui pensent être dans le royaume des cieux et sûr, car ils sont des descendants d'Abraham. Ne soyons pas comme Pierre. Sincèrement, et la vérité, il est déjà dans ce royaume, mais après quelques minutes, il est révoqué par Jésus de ce royaume. Pourquoi? Il ne veut pas entendre le chemin de la croix de Jésus. C'est notre faute. N'être pas dirigé par la parole de Jésus délibérément. Croyons alors en Jésus qui nous a envoyés pour nous délivrer de nos faux pas et que nous enseigne le chemin. Écoutez ces enseignements sur le besoin d'humilité, le regarder et l'imiter dans l'humilité, comme on dit Paul au Épître, Philippiens chapitre 2, chapitre 5 à 7. Il s'est aboli à accepter de devenir homme, un serviteur, et a obéi jusqu'à la mort pour nous amener dans le royaume des cieux. Deuxièmement, vivre dans ce royaume de grâce. Notre vie terrestre dans ce royaume de grâce requiert aussi cette humilité. Pourquoi? Vivre dans le royaume des cieux, c'est suivre Jésus. Jésus qui a offert comme pour nous un modèle d'être vraiment humble. Humble dans les pensées, mais non pas comme les Juifs qui sont aliénés parce qu'ils aiment être justifiés par la loi. L'humilité aussi, c'est tout simplement renoncer à toutes les prétentions de ce monde. Ne pas accepter l'oppression de ce monde, les idoles, la chance, l'argent ou autre. Il faut renoncer volontairement ce désir mondain. Méfions-nous de ces pensées, l'ambition. Méfions-nous tout ce que ces gens de ce monde aiment et désirent avec ces enseignements qui nous dirigent à la perdition. Être humble, c'est d'accepter de devenir comme un petit enfant. Un petit enfant s'applique profondément à son père et devant les autres, il se sent insignifiant envers les autres. Il se fait dans le cœur et non dans l'hypocrisie, dans des actions visibles. Cette humilité. Vous êtes alors invités à persévérer dans ce royaume de grâce pour arriver enfin dans le royaume de la gloire. Je suis dans ce royaume de grâce et je le suis sûrement dans le royaume
de la gloire. Amen. Raiso ny fitahina. Fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ny fitiavana Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ao aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ho aminareo any eny Tompo. Ari ho amin'ny fanahina. Itay anareo any eny Tompo, ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo any eny Tompo, ka hiantra anareo. Hanandratra ny tavany aminareo any eny Tompo, ka hanome anareo fiadanana. Amen. 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 Aoka hivavaka isika rehetra. Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitrakao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina, mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitomboanay amin'ny finoana, mba hiatsara isan'andro isan'andro izay amin'ny fitondrantena masina. Ary ny teninao anie no tokoanay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Amen. Fanjakana ny tantany izy